Mahakasika kosa ny fiverenana ny vadin'ny filoha teo aloha eto an-tanindrazana naneho hevitra mahakasika an'izay indrindra raha moa ny CST naika iliana ity parlementaire ity izay nilaza fa tsy voafetra ny fijanona ny Ramatoa Laura Valomanana an-tanindrazana ary mitaky ny hojin'ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ihany koa ny tenany. Mitaky ny tokony hafandra Ramatoa Laura Valomanana mivezivezy malalaka eto Madagasikara sy any ivelany Ramatoa naika iliana araka nambarany amin'ny maha-olom-pirenena malagasy ny vadin'ny filoha teo aloha dia tokony afaka mijanona eto an-tanindrazana amin'ny feim-potoana tsy voafetra izy. Zahay aloha dia mitaky tsy voafetra zany ny séjour-ny Madame Laura Valomanana ary tsy asiana condition. Mitaky an'iny article 13 ny charte des droits de l'homme ny zahay mampiarina zay satria tanindrazana ity i président Marika Valomanana mbola tavelana Afrique du Sud tokony avelana izy ivezivezy afaka ivezivezy sady ho aty sady ho ary angamba tsy olana amin'izany iry zareo mitondra zao. Tampilaminana hoy ny CST naika iliana nahatongavan Ramatoa Laura Valomanana vadin'ny filoha teo aloha teto an-tanindrazana ary mitaky ny tokony ampijirana eto Madagasikara ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana ihany koa ny tenany. Izahay avy amin'ny mouvance Ravalomanana dia hatrany dia ny filaminana tadiavinay ka ngamba mazava izao fa tsy misy na lalitra raiky ny maty na tapakazo anankiray ny latraka fa mpilamina tsara ka ngamba tokony dinina tsara amin'izay raha hoe tedavina zany ny apaisement mba tokony avela hiditra amin'izay président Marika Valomanana satria raha tafiditra président Marika Valomanana dia matoky eo fa tonga dia milamina dia na io FFM io angamba tsy ilaina intsony fa tonga dia mihavana zahay fa raha mbola tsy tafiditra an-tanindrazana izy zany sy ny fianakaviana izay sisa tavela dia ho anay zany ohatrany hoe mbola tsy misy hoe le fitoniana sy ny fahazotoana zany hiavana. Ramatoa naika iliana dia nilaza mazava fa mariky ny fitoniana sy ny fampihavanana eto amin'ny firenena ny fampidinana ny sesitany politika.